Ny Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar dia vovonana anankiray miary eo chambre de commerce rehetra miisa 4 eto Madagasikara. Eo amin'ny fiara-miasa ny rano amin'izay izaida zany ny tanjona iombonana dia ny afahana manampy mpandraharaha any amin'ny sehatry ny fambolena. Dia mizara roa zany le fiara-miasa ny rano tamin'izay izaida Prada. Eo le fiara-miasa any toerana zany izay manampy indrindrindrindra mpandraharaha raha mpamokarana zany dia toy ihany koa fanampiana nataon'izay izaidanay teo amin'ny hoe appui institutionnel izay nirahana tamin'ny mpandraharaha SECOA zany any ivelany izay nandraisan'ny FCCM anjara tamin'ny foire internationale Biofas izay ny produit biolojika moa indrindrindrindra zany tena nojerena tamin'io. Natomboka tamin'ny voalohany tamin'ny lafiny teorika ampahafantarina azy ireo hoe ohatrohatry izao no tokony atao raha ohatra hoe hitady lalam-barotra nandeha hifotony miaraka amin'izay izaida Prada dia nahita maso tany toerana ary nanorotra fampiarinareo démarche qualité io mba azahoanareo vokatra tsara afaka mifaninana eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Filière tantely tena menavahana dia ny ankoatran'ny tantely dia voanjo vanille zao fa manomboka koa any amin'ny faritra Anosy iny. Chambre de commerce fito zany zao nefa vitanay somary mbola le nirana tamin'ny Prada reo aloha zany tena lasa lavitra fa efa natomboka ny chambre de commerce sasany dia verina tokony ohatra an'izay daholo ny chambre de commerce rehetra afaka fotoana fohy na tsy ontsony ary izay izaida. Ny tena vokatra azo tsapahitanana zany dia fiara-miasa tamin'izay izaida Prada dia nazahoanay traikefa zavatra tsapa dia nandritra nireny foire lehibe izay norganisena izay nisy taty ohatra hoe ny film fiara eny dia hita ny voatra be zany dia indritra ny lafin'ny kalitao na ny présentation eny amin'ny toerana anehoana ny vokatra zany dia hita hoe voatra zany le fahaiza-manao. Efa manomboka manao analyse des données zany zay mikasika an'ireo fitaovana rehetra izay hoentina manatsara ny famokarana biolojika.